volana septambra taona 2024 izao faly miaraba toklasy topoko vavy ary manasanao ampitiavana anaraka izany fandarana manokana izany. Andriamato Laza Razaferson no vahintsika eto izy no Front National ny antoko RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables na azotika amin'ny teny gasy hoe tampabeny olo-pirenena na presse ny andraikitra sy ny tolona no andikatsika zay RCR izay anisany nafantarana ny Andriamato Laza Razaferson amin'ny tontolo politika moa dilay filazana ombenombeno fa ny olana ara-drafitra no anisany tsy mampandroso ity firenetsika ity. Anisany antony atongavana eto Antsirabe koa dia misy ny fiofanana omena an'ireo olo-pirenena na ihany koa ireo tia andray andraikitra mifampandrosoana ny firenena zany amin'ity farany herinandro ity. Mbola ho resantsika eo ny mahakasika an'izay fotoana izay fa dia faly miarabanao Andriamato Front National ny antoko RCR misotranao ihany koa tonga eto amin'ny plateau ny radio atsy. Miarabanao Iazaratsy mandresy miaraba ny ao amin'ny lafiny teknika ary miaraba avokana Antsirabe sy ny faritra vakana karatra ray manontolo misaotra betsaka anareo ato amin'ny radio aza mandray anefa ny andro mangatsika efa mifandraisana andeha mafana irarena mba hitondra soa ny firenetsika ny adevitra zay ho ataontsika amin'ny rahalahy eto. Miaraba tompoko. Misy hira zay ahoana? Ya, fiarabana ny vahoakan'ny vakana karatra mahazatra ny RCR mitondra ny hira ity zany mifandraika amin'ny famerenana ny fiarahamonina malagasy ao anatin'ny tolona zay ataon'ny tolona satria tambaben'ny olo-pirenena na presse ny andraikitra na hafoizina amin'ny teny gasy hoe tolona ilay antoko misy ny tena koa zay Front National ka mba mangataka ny hira ny rahoka ty zahay ao anatin'ny RCR iarabana avokana Antsirabe zay hira mitondra ny lohateny hoe tontolo ny gasikara. Ndawara. Tontolo tsy manana baro tsy misy ny birikatsika eto antany ny teto gasikara ny tontolon'ny fahabola fiafanana no nanjaka fiaramonimbahoaka nahazo faka fa izaye niany taony fahinya na ny tramanga ya zay no hirany rahoka mitondra ny lohateny hoe tontolo ny gasikara fantanina avy hatrany Andriamato Front National ino moa zany tena atondianareo eto Antsirabe amin'izao fotoana izao. Araka nefa nolazaina tany amin'ny fampidirana teo Iazaratsy mandresy ny RCR na ny tolona dia mitety faritra antsika amin'ny teny zao mampafantatra ny vahoaka malagasy ilay foto-kevitra ny amin'ny hoe mila ovaina ny rafitra raha tia hiala amin'ny krizy amin'ny verimberina isika satria izao zavatra mitranga eto amin'ny firenena zao dia tsy voandroany akory raha tsy resaka afa-tsy ny momba ny ACC tsika momba ny ady
isaka misy fifidianana eto amin'ity fireneny ity. Izahay moa zay vondron'olona teknisiana tany am-boalohany dia nandinika lalina manampaizana malagasy ny ankamaroany nohony eto toerana sy any ivelany. Rehefa nandinika dia hoe ravitra ny problème eto fa itsika novariana miadika manendrika olona isaky ny mandeha ny fifidianana ndraindray ary moa dia tsy mavita mandahara koa ilay filoham-pirenena vokatry ilay ravitra ka ometsika eny ohatra mikasika an'ilay ravitra fa ny atongavana eto dia ampafantatra an'ilay citoyen zay le olo-pirenena hoe raha mieritritra tondra firenena tsika ka variana ny olona fotsiny satria hoe mapara le olona na TGV na timma le olona na SVM le olona na inona ny tokony misy azy dia hiady tsika ty amin'ny faritra hoe izahay avy ato amin'ity antoko ity dia tsy mifandray ato amin'ity antoko ity dia lany andro ety tsika mifaniantsika ray tanàna satria any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia ahitana zay fivakisana zay nohony amin'ny resaka politika nefa le olana tena zavatra hafa mihitsiny dia azavaina amin'ny fiarahamonina azavainay ho an'ny tanora mieritreritra tondra firenena indrindrandrindra ny orinany hoe zavatra hafa ny tokony vahatsika fa lany andro teto tsika tao anatin'ny enimpolo taona dia zay no mahatonga anay milaza an'le fanovan-dravitra ary isy formation omenay raha pitso ao amin'ny akany afaka manomboka amin'ny 6 vora maraina anasana ny vahoaka Antsirabe sy Vakanakaratra izy io a mba ahafahana mamantatra hoe inona ary zany le famahana an'le olana zay no entin'ny teknisian'ny RCR ao anatin'le formation ary ny sabotsy maraina zay dia manao conférence débat iarahana amin'ny olotsotra rehetra ihany koa eto amin'ny faritra Antsirabe amahana le problème amin'ny alalan'ny fandraisana ndraiky tsy olo-pirenena satria zahay ao anatin'ny RCR raha hoe rassemblement des citoyens responsables dia olona ndraikitra zany efa miaina amin'izay fandraisana ndraikitra zay mitsy raha izay ao anatiny zay no mampiasika an'le antoko fa tsy hoe antoko misy patron ka ilazaraza person no patron dia izy no tompona ao anatin'ny antoko fa izay ao anatin'ny RCR dia mahana sotoavina voizina efa fantatry ny be sy maro ihany izy io fa izy io zany tsakanavaka dia misy fidikidirana ihany koa zany ny tsy misy vola aloha izy fa fahalalana ho zaraina l izy raha mandroso Madagasikara ka nizy any tokony mitondra eo miara mahazo tombony amin'izany angambatsika politika voizinay zay zany no makasika ny antondia ny antoko RCR eto Antsirabe zay hoe fifoanana omenanareo zay lina ihany koa moa zany na manan-kevitra na mpandrina hitondra andray andraikitra fampandrosoana ny firenena na la oben'ny tanàna zany na ihany koa sombam-bahoaka na maniry no lasa filoham-pirenena fa eo amin'ilay fanovana rafitra tokoa mba tsara mba afantarinao ampiaina inona marina zany hitanareo hoe olana ara-drafitra zany toko ngamba tsy izovena amintsika kosa ngambany na iazaratsy mandresy ny olana vanomboaka malagasy andavanandro aka ohatra anankiray farany akaiky indrindra dia ny fananantany ianao hoe dia mbola tsy miaiky fa maty ny rafitra fananantany eto Madagasikara ka tsy misy fianakaviana iray tsy manana olana eny fitsarana no resaka fananantany satria hatramin'izay dia tsy misy fanamboarana mihitsiny fa le fomba karakarana taratasy tany 1960 any mbola ampiasaina mandraky tia ny androany fa mpitondra fotsiny miova fa ny eo ihany no miverina le fomba fikarakarana taratasy hany ka maty le administration na le rafi-pitantanana noho izany mitombo mikarakara taratasy miakatra ny fitsarana dia rehefa manarivo ny amanalo ny tonga ny fitsarana dia maty koa le rafi-pitsarana satria lasa adiny manambola sisany ihany mikisaka ny fahamarinana fa izay manambola sisa no makany amin'le fitsarana ny antony raha tokony mitsinjarana io rafi-pitsarana io voalohany aloha amin'ny teny vahiny nanaovana didy pitsarana eto Madagasikara enimpolo taona tsika zao naleo tena fa ianao tsy mahay mamaky didy pitsarana raha tsy maka avocat faharoa ny lalàna dia tsy amin'ny teny gasy ihany koa raha tsy resaky tsika afa-tsy zay lalàna malaza am'izao dia ny code de la nationalité zay tsy misy malala zany malagasy hoe lalàna veza io fa mipotra tampoka avy any dia io fa misy code de la nationalité zany kay minao fa ianao koa dia mitovy amiko tsy malala ny fisiny zany akory satria le lalàna tsy nenga tamin'le vahoaka raha ny tokony izy mantsy dia ilay vahoaka no manapa-kevitra ny amin'ny tokony hitondrana ny fiarahamonina ndao apetrakytsika misy fiarahamonina anankiray nanapa-kevitra iarahamonina malagasy ve aloha efa nanapa-kevitra iarahamonina eto Madagasikara fa raha nanapa-kevitra zay malagasy dia nanao convention nationale na fifaneken'ny masa malagasy hoe ndao arytsika iarahamonina eto dia ahoana ny fomba ifampitondrana dia mitsangana amin'izay ny rafi-pitondrana ny régime politika dia ny rafi-pitondrana ve no mamary inona ary ny toe-karena ivelomantsika ka raha mijery an'le rafi-piarahamonina tsika dia ny malagasy dia valopolo isanjato dia tatsaha noho izany ny toe-karena mety amin'ny Madagasikara dia toe-karena mifanaraka amin'ny fiompiana sy ny
fambolena tsy zay nefa zavatra mitranga eto amintsika fa tsy mpitondra fanjakana no mamaritra ny toekarena fa ny avy any ivelany satria le vahoaka tsy afaka nandray andraikitra nametraka n'le mpitondra izay no mahatonga anay raha matadidy Lazara Zafiason rehetra nilatsaka tamin'ny 2013 dia niteny tamin'izay hoe hovidinao lafo ny vahoaka malagasy ny fandraisanao ny t-shirt iny t-shirt na 10,000 tamin'izany a dia kasiketina 2,000 dia lamba hoanina 3,000 miaraka amin'ny spectacle adiny ray a dia mandraka androantsika mbola mandihy foana ampandizy ny mpitondra tao anatin'izay 5 taona izay mbola eo ihany tsika modikodiny eo dia ho avy netsika ary ty fa hanova mpitondra zay tsy hanova rafitra dia miova zany lohan'ny mpitondra io fara hoe mieritreritra faramiova président de la république dia mandeha ny karataninareo rapitso sa ve hiaro anareo le fitsarana satria ny atao hoe fitsarana amin'ny ankapobeny a dia efa diso koa raha makany amin'ny ministère de justice ianao na makany amin'ny palais de justice amin'ny teny frantsay palais de la justice zany hoe lampany fahamarinana fa tsy fitsarana fa miteny gasy izy navadika hoe fitsarana zany hoe raha miditra fitsarana ianao any andafy any a dia efa mahazo antoka ianao zany fa raha manana marina ianao dia ho tafavoaka normal ao amin'ny fitsarana satria hiaro ny marina ny antony atongavan'le mpitsara eo fa tsy hitsaranao fotsiny ka raha miditra fitsarana ty Madagasikara nefa tsy misy vola dia na marina aza mbola mangovotra indray ianao miditra ao a satria tsy hita eo le soratra hoe fahamarinana no arovanato fa dia hoe hiatrika fitsarana dia miankina amin'le mpitsara zany no avy no ray manontolo maty zany raha fitsarana iny moa ohatra raisin'ny RCR foana zany amin'ny hoe halatra mangahazo ve any amin'ny 5 kilometatra 100 kilometatra miala ny fitsarana dia ndeha andofre anao 2 alina 2 alina dia hitory an'le mpangalatra mangahazo dia azagaga tsika raha misy ny fitsaram-bahoaka satria tsy hitan'le olona profo eo a hoe manana andrarina izy nefa very mangahazo ka zay indrindra ho an'ny RCR zany inona no paikady a entina ampandrosoana ny firenena atongavana an'izay fanovana rafitra hita Madagasikara zay a ianao ty efa nilatsaka tamin'ny taona 2014 nefa atao tsy mipakany amin'ilay safidy ny vahoaka ilay tolo-kevitra mialatsiny Andriamatoa Lazara Zafiason tena ihany koa anao tokony hirotsaka amin'ity fifidianana manaraka ty a ohatrany tsy hoadarana ihany koa Andriamatoa Lazara Zafiason nefa ohatrany mampirisika vahoaka ihany ianao manan-kevitra ane ty Andriamatoa Laza ity izy miteny ny olona hoe manan-kevitra ny RCR fa ny olona no mitsara na marina raha diso le dia sakamo zay koa miangavanareo eto amin'ny radio aja adidinareo manakana ny fahadisoana fa adidinareo koa manoana ny fahamarinana fa tsy tafapaka ve zany le hevitry Lazara Zafiason ka matoy ianao mafantatra hoe zay mampalaza Lazara Zafiason fa novandrafitra tsy afaka miteny ianao fa tsy tafapakany aminao le izy any aminao sisa ny andasana ampitany li satria zay le hoe tambaben'olom-pirenena ka ino le Andriamatoa Laza anisan'ny maride fiafantarany tafapaka le izy ny fifidianana efa nirotsaka ianao tamin'ny taona 2014 eritreritra fa ny olona any anaty ala mivarotra ny zanany fa tsy manan-kohanina dia afantatra an'izany atao hoe olona ohatr' zao no tokony atao filoham-pirenena satria zay le rafitra maty zay nge le fanovana takinay hoe na io fifidianana io aza tsisy ny fanaiky tamin'io hoe ndoa metraka république eto Madagasikara fa rehefa niala ny mpanjana tany dia natsipony tamin'izay olona azoazy ny fitondrana dia nanaraka le régime politique na ny rafitra tany ivelany tsika rafim-pitsarana ny kopie atsika na nalaitsika tahaka avy any ivelany ny rafim-panabeazana nalaina tahaka avy amin'ny any ivelany a zay tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika kory na fanabeazana iray azy ny atao hoe fanabeazana nefa dia fampitana ny kolotsaina amin'ny alalan'ny fampianarana ny an-dakilasy mba hahafahan'ny ankizy mialehibe zay ny atao hoe manabe ka eto amintsika tsy manabe ny fanabeazana fa kolotsaina avy any ivelany no batainao ampidirinao a any anatin'ny rafim-pampianarana noho izany mbola tsy tafapaka ny avoaka malagasy ny antony dia tsotra ny voaka malagasy mihitsy no andrasana ho tonga saina zay no mahatonga anay miantso le olona ndraikitra ary zay no mahatonga anay tsy mampandovola amin'ilay formation le rapitso fa ho an'le olona mieritreritra ny andray andraikitra mafantatra fa tsy ho tafavoaka eto zany tsika raha mbola varina ny ensika andrakotona ny ensika andrabe fa isika malagasy mila mitady hevitra ampiraisana malagasy rehetra anangana Madagasikara hafa mihitsy tsy mifandray amin'ny Madagasikara lolovaitsika taorina fanjana tany fa nisy Madagasikara hafa ny tantarain'ny rahoga tao anatin'ny hira teo zay mbola angatahako any famarana amin'ny fandahalefatsika hoe eno eny ny tantaran'izany fiarahamonina malagasy tany a
tam'izany andro zany fa tsy nisy tomika le fiarahamonina malala zany ho ampitenena zany tsika hoe nitainombo mivadika aza tsy misy mangala ka mipaikadinareo zany zao mbola misarika tsikelikely ny sain'ny vahoaka malagasy am'izay paikady oetiny antoky erisery zay am'le fanovana rafitra aloha zany zao eto tsy fatara vely izy andriamatoa Lazara Fiarso hoe efa malaky n'ilay firosoana makany am'le fifidianana le malagasy am'zao fotoana ina tonga anay nandinika hoe ilaina ve ny mirosana fifidianana sa tsy de rehefa nijery zay de mandika lalàna fiarahanrehetra malala zany mandika lalàna ny androm-panjakana manaiky olona tsy maha nationalité gasy iratsaka ao anatin'ny fidiana raha manaiky an'izany rafitra zany zay de tahaka ny manaiky an'le izy hoe ndao ary hifaninana amin'ny olona zay tsy gasy ao anaty fifidianana de efa manitsaka le malagasy nandray andraikitra izay satria zay nampandray andraikitra le vahoaka malagasy hoe andeha izahay iroso raha mazoto ianareo misy olona vitsivitsy nanoana ka zay moa tsy misy an'ilay tohana rabola de nanoana olona fa rehefa hita le izy fa vitsy izahay zay koa tsy mamenatra ny teny zany vitsy izahay a vitsy fa tsy ampy le caution le antom-bola tsy ampy ny ampy tratrany ny antom-bola fa ny tsy ampy de ny hoe mila olona maro le izy fa zay a tsy mieritreritra ny akafahefana ka hoe ilaza raha fiarsoany toana de ampy fa andrimatolaza zany raha maro nanoana ny andrimatolaza de nirotsaka ihany am'lay misy analizy natao a ny teknisiana natao anatin'ny RCR de nanadiady hoe olona firy no ilayntsika va afaka mirosotsika amina fifidianana de namaritra izay eo mitady olona ray alina eo nefa tsy ampy an'izay ny olona nyroso a dia tsy azo atao de nanipoka nareo tsy manipokazy aky manipokazy tsy napitanao fa tsy niraindray anjara tamfidianana fantaina petraka ary piasan'ny radio anao mpanao gazety anao efa misy fanentanana veta amy radio azy milaza hoe miantso voaka malagasy ifidy zany hoe raha ianao zany manontany de reny zany ny ACC tsetiny zany mbola tsy nahino zay ka nareo ary ne tsy manentan'olo le fidy nefa zay amporisinareo ilatsaka nefa ianao ary rehefa tsaky irotsaka ka mbola tam'izay fotoana zay any mbola tsy fantatra hoe isy sa tsisy le fifidianana ilatsaka sa tsy ilatsaka ny olona tsy mafehy mifepetra fa rehefa fantatra hoe ilatsaka ny olona tsy mafehy mifepetra inona ny mbola ataonao ao raikitra zany matsa refesinao zany hoe ndao atombokary a ny baskety a ho an'ny olona latsaka ny 50 kilao raikitra le matsa misy olona anakiray avy any 50 am'zato kilao mitsofoka eo mbola toizana any le matsa mbola ijany ambony zay zany ianao mametsiny any koa reto candidat folo sa raiky amby folo zay efa nandrotsaka zany tsy manana tsinymena satria zay tsy manana tsy anjarany hoe mantsy metsiny na anizana anizy fa nanapa-keviny iny izy malala ny antony fa ny antony ny mijanonanay a no fantatray fa lalàna raha ohatra ka izahay hifaninana aiza kosa moa nietretana zany anao examen baka tsika sianao de ny critère de nandalo terminal atsika farafaratsiny tonga avy any ary ianao a hifaninana anao concours iaraka amiko ianao nefa efa manana ataotsika manana doctorat ianao ohatra zay fantatro fa tsy hitovy niveau aminah mihitsiny nefa mbola concours ihany le atao zany zavatra avy de hifanikena zay nge le fanitsahana lalàny misy fipetranapetraka de hoe reto ny olona mahazo milatsaka filoam-pirenena dikan'izay a tokony mana certificat de nationalité ave zany certificat de nationalité le olona fa nahazo naturalisation tany ivelany zany zavatra zany mifanisaky tsahana lalàna na tsy miteny ary ny RCR de fantatra mibesy maro ange zany namana azy fa izy zany hoe na io zany hoe tsisy tahotra ho an'ilay candidat inona moa zany tokony atahorana raha ohatra ka le voaka malagasy ka misy misafidy hoe ahoana raha mirotsaka ny daholo zay rotsaka de hita eo zay safidy ny vahoaka malagasy mbola tsy nilatsaka tamin'ny 2013 de marina ianao nilatsaka 2013 de nahemotra le fifidianana de nitaky fifidianana raha tadidinao de nisamborona teo analakely taritina teo anao rery tamin'iny zarery no nitaky hoe efa daty mifanarahana de mba ataovy le izy zay le toetsaina mitondra firenena raha mieritreritra hitondra firenena ka rehefa mba nifanarahana ity lalàna fahanambirotsaka ho candidat ka rehefa tsy pahanao io de ahoana no mbola irosoko ao anatin'izay ary tam'izay fotoana zay be deaibe ny dega nateraky lizy hoe efa ianao fa nanomana ekipa niemotra ndray le fifidianana de ratsy le résultat rehefa avy eo fa fahitako zay fanazavany andriamatoa Lazara Fiarso zay zany ianao zany tsy manam-pandrina na tsy manana fanantenana hoe isy ny fifidianana am'ty taona ity lizy izy dira ny fanantenana na many ajaraje mandresy fa analyzy no atao mitondra firenena gouverner c'est prévoir zany hoe ianao de malala melofa zao ny zavatra hitranga ka raha efa fantatrao ary fa tsy hoe keny be sy maro ny candidature le olona inona ny mbola
iazakazanao le volan'olona nalainao taria tsy ampy raha teo afahana miady amin'ireo rehetra miady amin'ny olona tsy anova ravitra satria be deabe no memenina hoe mitranga miemitra tahaka lelonjaza le RCR fa ambrosy de miemitra de miemitra ka liza tsy maintsy manao fanadidina ianao de hoe mety ve le fanapa-kevitra fa raha ohatra mindra mbola tany amin'ny banky ianao mba ampisamboray miliara anaovako trano mivoaka avy any ny banky na mi1 million anao ataonao ina le vola tsy aleo averina toy zay ianao de azakazaka hoe alaina ihany le 1 million de sady tsy avidy atrano ianao miditra trosa noho izany fa endrenao anay taminay hoe aloha averina le vola ary natsona mihitsy ary le olona rehetra nandoan'le vola hoe alay le volanareo de nanome référence indray le olona isorana be lehibe zay rehetra nandray anjara tamin'ireny hetsika reny fa tsy ampy ny isatsika afahana mandona n'lay rafitra rehefa fantatra fa misy corruption daholo any misehatra rehetrarehetra any indrindrandrindra momba ny fifidianana zay efa nanome vahaolana ny mikarakarana fifidianana tsy nondraisin'le fanjakana le zay vahaolana ho an'ny Lazare Zafianson zay hoe fanovan-drafitra eo aniva fifidianana raha eo aniva fifidianana de fa niteny foana ny RCR tsy misy an'izany vato milangonina miakatra ny Antananarivo zany misy mpitsara eran'ny Madagasikara angamba tsy mpitsara mamoaka valim-pifidianana misy mpitsara eto Antsirabe inona moa zany masarotra raha voaka rapitsy valim-pifidianana eto Antsirabe satria ny valim-pifidianana avy any amin'ny commune rehetra de azo akarina eto amin'ny fitsarana talapan'ny fitsarana eo Antsirabe apitson'iny de avoaka ny valim-pifidianana Antsirabe tsy mila baka bataina makany Antananarivo de am'izay fotoan'izay afaka manamarina ny olona rehetra isapompotany hoe ity marina le valim-pifidianana nisaina eo Maly izy anao afaka angalabato am'izay fotoan'izay de ina le rafitra iatsona azy am'izay satria tsisy tsony seny tsisy ilana seny zany tany mandroso na ny tany normal na fa tsy Afrika aloha mbola misy ny commission manokana tsisy ilana commission manokana zany fa raha manao karapanondro anao any commune de mazava be fa mahana karapanondro anao de tokony mitsofoka any anaty listy fifidianana administration zany inona ny asan'ny administrateur civil eto Antsirabe zany raha ohatra ka manao copie anao de misoratra ho azy amin'ny sora-piakonana de raha manao karapanondro anao de mikisaka ho azy ny anaranao makany amin'ny liste électorale fa tsy hoe angalana volany amin'ny bailleur de fonds na ny mpamatsy vola indray amironana liste électorale de avozina ny liste risiky ny 5 taona nefa raha ohatra ka misoratra ianao ny fokotany de ny fokotany mampandre amin'ny commune hoe ny ampiray ny mpifidy ato amin'ny fokotaninay commune makany amin'ny district ny ampiray ny mpifidy ato amin'ny fokotaninay de am'izay fotoan'izay mikarakara fifidianana ihany ny intérieur de vita fa ny intérieur tsy manisa vato fa tonga de batain'ny mpitsara ohatrany amin'ny chef de centre any amin'ny baka io batain'ny mpitsara le urna ina de raha pitso ny mpitsara de afaka mamoaka valim-pifidianana satria eo ny eo de fantatra ny valim-pifidianana tsy mila ray volana zany io de samy mamoaka daholo ny mpitsara manerana Madagasikara de ataony moyenne générale izy no afaka anohitra an'izany reo ka zay indrindra manko tiako anontaniana hoe raha iroso am'le fifidianana ary zay ny fandriny rehetra de hoe raha iroso am'le fifidianana ary ka atao amafisina ny fanaraha-maso mbola hita ihany ve anana heritsika ve zany le candidat irotsaka eo am'izay hoe fialana amin'ny alabato zay ny matonga any am'teny any taloha anova rafitra mila fanarahana daholo ny rafitra rehetra eto mila fanovana daholo fa tsy mety io zavatra hitondratsika amin'ny Madagasikara io mila fanovana daholo ny zavatra rehetrarehetra mila hifanarahana mbola tsy mifanaraka hoe isika malagasy de andao tsika hifanaraka aloha ahoana ny fomba ikarakarana fifidianana ahoana ny fomba amahana ny problème fitsarana ahoana ny amahana ny fananantany ahoana ny amahana ny fanabeazana ahoana ny famahana ny fambolena sy fiompiana fa rehefa mbola tsy voniakatra mbola tabatra tsika iresaka de iady atramotsika raha izao fandehan'izao namana iady iny sanatrevana moa zany fa le aza zao no tiako anotaninany Andriamatoa Lazare Zafianson ahoana zany ny paikady am'izay hoe fantatrarana izay le hoe tena misy an'ireny hoe centre national dinika nationale ho an'ny RCR zany inona zay paikady hoetsika hoe fa resaka natabatra boribory zay mbola andany vola koa isaky ny fokotany isaky ny anina amierina nyty hoe fanovana rafitra RCR mahana ny constitution manokana ka efa amahana zany ny RCR raha ohatra ka tonga ny adevitra raha manontany ny eritreritry ny antan'ny RCR ny mpanao politika rehetra zany hoe efa misy rafitra natsangana io azo adikevitra io azo atsaraina io azo any sorana zay ao anatiny azo anampiana ihany koa fa ny anay de tsotra hoe ndao aloha
ametraka tsika régime préparatoire zany hoe io rafitra fiomanana io no anomana lalam-panorenana fa tsy atao tandrametaka na kimaimaika ohatra nanangana lalam-panorenana teo de impiry manovana lalam-panorenana tsika de vetivety de misy disindray iny fa dao ovaina noho izany a mila manangana tsika filan-kevitry ny olon-kendry ny RCR ny tokony hevitra io hatramin'izay dia filan-kevitra ambony olon-kendry io a no miaraka amin'ny gouvernemanta zay mitondra mandritry ny régime préparatoire io a de mandinika lalam-panorenana mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy iatsona ny hery-velona rehetra manera Madagasikara ary tsy vita ray taona tsy vita roa taona fa miara mifandinika de hoe inona no ametrahana ny filoham-pirenena teo aloha ohatra mba tsy verimberenantsika amin'ny crise fa ao anatin'ny filan-kevitra ambony olon-kendry a zay rehetra efa nitondra ka voafidim-bahoaka ohatra ao anatin'izay ao anatin'ny filan-kevitra ambony olon-kendry a re mpiasam-panjakana ambony solotena ny mpiasam-panjakana ambony mba ho lasa solombavam-bahoaka fa eto amintsika solombavam-bahoaka mandehandeha ho azy fotsiny de ianao ve moa tsy mahalala ninina momba ny resaka fananatany ohatra de ianao ny solombavam-bahoaka resaka fananatany zany zao marom-paizana takina raha ohatra ilatsaka biny-tanàna na zany faritana ao anatin'le fifanekena satria tsy mety tsony le hoe milatsaka filoham-pirenena ianao a nefa tsisy ninina fantatra ao akory mikasika fitondrana firenena fa mila faritana zany faritana le asa hoe inona ny asany be ny tanàna de zay samy tsofoka eo sa am'izay rehefa faritanao fa na ianao aloha anotaniko hoe inona ny atao hoe asany be ny tanàna de tsisy mahavaly an'izany le patron le vahoaka ny patron aika tsy fantatsika ny asan'ny mpiasatsika fa le mpiasatsika indray no mibaiko atsika hoe aloavy mivolanareo anaovako an'ity nefa tsika ny tokony manakarama anazy de mibaiko hoe zao any ny asan'ny be ny tanàna zao ny asan'ny président de la république zay no mahatonga any hoe tsy misy rafitra matipaika eto a ka tsisy malala tsony inona ny asan'ny député anika ny député lasa mivarotra hazo mandrava trano miady mamely totondry zany sisa ny avarany député gasy amintsika miteny zao ny akamaroany a manondrana volamena tratra amin'ity karazana skandale rehetra ty a ny mpitondra malagasy rehetra satria tsisy lalàna fihetsony io maty zany le raha ka ono am'izay dingana nazotra ny lalana tianareo atongavana fanovana rafitra zay ve efa misy antoko politika miaraka amin'ny RCR ve iroso am'izay ovina ny eritreretinareo a irosona am'izay satria ny fitondram-panjakana zany zao de ny fifidianana amin'io ndre tsy kandida raiky amby folo na roa amby folo zay mitambatra reo koa tsy fantatry hoe ahoana satria misy any mpanao pré-campagne ahoana zany zao tianareo atongavana na fanireny lazary zavatra zao zao ny tokony anaovana nyty fiomanana am'izay fanovana rafitra eto Madagasikara zay ny RCR mara rassemblement des citoyens responsable anazy a de tambaben'olom-pirenena na antoko politika koa zany de afaka miditra ao anatin'le rassemblement fa hatreto aloha mbola tsisy antoko politika miaraka aminareo mbola tsy mifanarana maromaro kokoa tsy mifanarana taminazy ny tenenana izy aminao satria zay koa tsy maintsy miara aminazy a fa ny antoko politika misy manohana miaraka aminay a hoe ahoana ny afahana manohana anareo amin'ny ezaka ataonareo ary misy parti politika manohana anay ao anatin'le hetsika noho izany mandray n'olona rehetra izahay a ny programme dia tsy ho vitatsika rehetra izy noho ny amin'ny fotoana foy fa efa fantatra ny be sy maro angamba zany fitakina rafitra zany tsisy tsy mahalala zany raha ohatra moa ka mavahana io mpitondra fanjakana zay ndray de sahana tenenina hoe anao fifidianana forcé fitondra fanjakana satria ilatsaka eo zany le filoha-panjakana zay candidat-panjakana de raha tsika mahita eto ny toy ny fa miverina ao anaty crise indray tsika zany fa izay mahita hoe tsy vahaolana ntsony a nidirana ao anatina crise fa raha nao ampiletra moa mpitondra fanjakana anazy iny zay raha teo a tsy miditra am'zay fanapaha-keviny any fa na inona ataotsika na iodika vitsika na iodika vanana de tsy maintsy tombotonao anatin'ny crise firenena zao rehefa tsy eritrehitra le fanovana rafitra tsika ary le fanovana rafitra tsy ohatra le natao hatram'izay ametrapetraka olona fotsiny hoe ndao anao apetraka transition de alefasiny hoe fifidianana zany foana no nataotsika de zavatra efa nandavo atsika tao anatin'ny enimpolo taona ny sesy de avy ndray tsika de efa miarany adalantsika indray tsika io a fa hoe io ndray fa mila transition ndray tsika izy ndray mitondra eo de zarazarao ndray seza rehetrarehetra zay ny alana tamin'ny transition fa hoe ndao tsika nangana régime préparatoire ahafahana manangana rafitra vaovao a hitondrana amin'ny Madagasikara ivoaka tanteraka ao amin'ilay a rafitra nahazatra hatram'izay de ovaitsika ny rafim-pitsarana ampanakeketsika vahoaka ny rafim-pitsarana mba nanavoaka fahatokisana n'le fitsarana ka raha misy olona migadra de ho an-tanàna io izy tokony higadra
fa tsy mody mangalatra tiatsirabe idy any dekozy migadra de any izy milefa ianao nga malalatsony migadra iny to zany koa ny fampianarana ny raha fampianarana ovaina tanteraka iny moa afantaran'olona ny erisierany hoe na ny calendrier scolaire azy ny fotoam-pampianarana de ovaina satria mifanandrifa ny fotoam-pambolena izy io de sahirana ny ray aman-dreny ny zavatra ampianarana an-dakilasy koa ovaina tanteraka fa tsisy ilahantsika an'izany hoe mahay deuxième guerre mondiale ny mpianatra manala BPC de zay ny atao hoe mahay nefa tsy ampiasainao amin'ny fiainana andavanandro mihitsy le zavatra ianaranao inona moa zany ny ilahantsika ny tantarany URSS na firaisana sovietika ataontsika iny zany raha tokony ampianarana le ankizy ahoana manamboatra telefona ahoana manamboatra trano ahoana manamboatra tomobile ampianarana zavatra azo tondra fampandrosoana zay ny tokony alevana an-dakilasy fa tsy hoe ampianarana le ankizy ny tantarany URSS tantarany Europa le tantara d'histoire mbola ampianarana anao aty fa tsy marina daholo ankoatran'izay tompoko raha rotsika andro fandaliana ny antoky RCR ny zava-misy efa andresanao teo le sous-pyrénéen sy ny naturalisation fa ty zava-misy eto ty zany le hoe nandany filohan'ny antemeran-dolona tsy andray ny fitondram-panjakana filoha-panjakana dia me ny ACC an'ilay gouvernement tombonana ny fitondrana ahoana fahitanareo an'izay le zany amin'ny akapobeny ny filohan'ny Sénat de tsy manana fahefana anda raha tsy mandry ampandrina tsy tafatsangana eo anga zay ny manam-porofo le rafitra maty satria tsy voalaza anaty lalam-panorenana le tokony atao ka tsy misy milaza an'izany hoe inona tokoa ny atao raha ohatra ka tsy mandray ny président Sénat faharoa raha ny tokony izy de tsy ny président Sénat manao fanambarahana voalohany hoe za tsy andray fa alefa ny ACC aloha ny fanambarahana hoe ko satria ny ala filohan'ny république araka lalam-panorenana de omenanareo any amin'ny Sénat ny fahefana raha miala président Sénat ka tsy afaka mandray de mbola afaka mifidike zany ny sénateur satria ny Sénat tsy maty hoe izy ary zany any manaraka ny président Sénat satria le institution no mandimbo ny président de république fa tsy le président Sénat fotsiny akoatran'izay ny fanendrena gouvernemanta zany de aminay RCR de hoe lasa chef d'état daholo no membre de gouvernement na direction collégiale eo dikany izy telopolo mahery miaraka manao propagandy andatsaka candidat anankiray de matoky an'izany candidat namana hafa fa zay tsy matoky an'izany de matoky an'io ACC io rehetra nefa certificat de nationalité tsy mitombona noekeny de matoky ny CNI rehetrarehetra nefa efa fantatra ny fiomanana amin'ny fitantanana ny fifidianana rahantsika mahita nge zany any afatra rehetra ny efa ela malala zany efa nataony zareo zany tamin'ny 2018 hoe karapan'olona avy ao Antananarivo no taonina makany amin'ny province de soratana ho isan'ny mpifidy any aty amin'ny faritra Vakinakaratra mazava be fa misy ohatr'izany koa era Madagasikara ka izay mahatonga anay hoe na le CNI ara tsy ilana tsony tsy ilana vola hoe indramam-bola avy any ivelany nefa ianao milaza fa maleo tena karaha mbola ty hiverina amin'ny fahaleovan-tena tsika de foany any le CNI de avelao le administrateur civil ikarakara zany hoe le ministère ny ady zany mbola indray no averina ikarakara le fifidianana zay ny atao hoe administration namana iadala tsy mandresy fa ny administration tsy tokony mahazo famatsim-bola avy any ivelany ka morana moa tsy tam'ireny tadidiko tsara hoe satria izy namoaka fifidianana fa am'izao fotoana zao raha mamone rafitra ny RCR de ministère roa no mikarakara ny fifidianana tahaka mikarakara examen bac eo ny lycée ny ministère de l'éducation no manofana ny ankizy any amin'ny lycée fa ny ministère ny enseignement supérieur no miorganiser ny fanadinana bac de mizara roa le andraikitra raha ohatra ka fifidianana indray miraisina de ny intérieur no mampiditra n'olona any amin'ny liste électorale de rehefa mandeha fifidianana de mpitsara no maka valy fifidianana zay mpitsara vita fianianana de izy indray mamoaka valy fifidianana eo amin'ny district misy anazy zay tsy azon'izy ataony ninona satria mitovy daholo mpitsara na ny Degoa na ny Tsirabe na ny Morondava na ny Toliara mitovy daholo reo am'izay fotoana zay tsy azo ny mpanao politika baikona le mpitsara de mahitsy le valy fifidianana misy rafitra ohatra zany azo atao santionany amin'ny vaholana nomeny RCR zay fa rehefa mbola tsy hainao an'izay moa mpitondra de zay mahatokana midina ty avoaka malagasy ty fotony hoe anjaranao ndray ary miaina ho anao zay tanora mieritreritra hitondra firenena mila mahafantatra an'izany vaholana zany ny olona fa tsy voatery hitady vola satria zany masana atao anaty lohan'ny gasy hoe vola ihany ny mamaolana de jerevantsika eo ary fa nahana candidat tsika teo nahana 200 millions de dollars ny latsaka teo na vaolana ve le olona
mitondra vola-be zay nizara kasikety taminao a mitondra écran izy fa le volan'olona re tompoko tsy maintsy averiny mandray t-shirt ianao misy candidat miteny am'izao hoe raisy ny vola de aza mifidy anazy zay tompoko tsy mampirisika anao am'zany fitaka zany aza mianatra mamitak'olona zany fa rehefa tsy andray anao de aza mandray fa raha resy lahatra ianao de raisina izy fa tsy maninona ianao efa tamin'nytaona telo amby folo sy roa arivo nresantsika zany mainga makaty efa nanaitra le hoe raha niraisy ny mpitondra zay hevitrako zay ozy ianao a de arabasoa arabatsara zany hoe lazarizafy arso hoe zany efa niresaka tamin'ireo mpitondra reo a hoe ahoana ty misy vahaolana ampandrosoana ty firenentsika malalatsika ianao tsy mihano radio azy ary zareo non matra taona telo amby folo sy roa arivo fa zany mpitondra ny fandimby teo ohatra hoe atao rajonaro ampianina mandainga ny mpitondra raha milaza tsy maheno azany vahaolana zany fa ny finiavana amoaka Madagasikara ao anatin'ny olana no tsy misy ka zay ary tsaraina am'zany izy na hoelana hoaingana ary efa voatsara raha teo izy raha miatsara ny lalana makaty no jerena efa voatsara raha teo izy raha ny fifidianana ho avy eo no jerena efa voatsara raha teo izy raha ny korotana ho avy eo no jerena ka miara mahita eto tsika araka ny teninao tsika tsy rary loza akory fa analizy no atao zay mahita fa irosa mikorotana tsika raha afaka miala zay moa voaka malagasy arabasoa arabatsara fa tsy adala kozy zay monsieur aja tsy adaly izahay nandany zay teo am-pelatananay izay tsy nangataka famatsim-bola tamin'izy na tamin'izy fa mba nitodrika tany avoaka malagasy izahay ka adala ve izahay a nandany andro folo taona mahery nivoy an'izany hoe ity le vahaolana ny anay tsy amidinay be deabe n'olona candidat nyteny hoe ao zay latsaka amin'ny anarany RCR rehefa tsisy volonareo tsy amidy re tompoko le RCR mandeha mahitsy io a mety avoaka malagasy le mahitsy arabasoa arabatsara tsy mety avoaka malagasy io miara mizaketo tsika ka miara mizaketo tsika ny fahitany am'toky RCR folo national Lazare Verson hoe zany na tonga tany amin'ny enimpolo hoe folo tsirarana miankaty fahitanao azy hoe zany tsy manana finiavana le fitiava-tandrazana ampandrosan'ny firenena hoe zany reo folo fandimby reo matotsika mbola miaina ao anaty zay fantrasa eno tany ambolohany izy nanam-piniavana de tsika ave de teny fa ratsy daholo ny zavatra nytenen'ny folo ankehitriny tany ambolohany nanam-piniavana izy ka fa io le rafitra am'le teny le rafitra zany tena manimba le rafitra manimba olona le rafitra koa hoe beloatry sa tsy hoe beloatra le fomba fitantanana eto mihitsy manimba olona zany io a le système amin'ny ankapobeny manimba olona mahana mpanao gazety ianao mpanao gazety mahana ministra ianao ny ministra fandimby tamin'ny fanaova gazety ny ministre ny communication a de nilokaloka sy nampanantena daholo ny fahalalahany fanaova gazety talohan'ny akarany teo izy tam'ireo mba nitazona ny tenina ratsy fe zany re olona reo tany ambolohany mivadika daholo izy rehefa tonga tao io le hoe namay mamindra tahaky ninona azy any akoa rehefa sendra sahafa solafaka ka rehefa tafiditra ao zareo vokatry le rafitra de manaonao foana vokatry le rafitra ary zay tsy idiran'ny RCR satria misy olona miteny maninona reo raha miditra ao de mba mitondra hevitra tsy zay re tompoko ny endrindrindra na mahay indrindra eto Madagasikara fa efa hitanay re namana niditra tao de potika avokoa de ahoana moa zay mbola iambo fa mahay no ireo de rehefa itsofoka ao zay a de tsopotika koa zay tsy te vadika miteny zay nomenay a de zay tsy hiditra eo a raha tsy miova ny rafitra ya farany ary miaratsiny ty fantaniko ty hoe raha ny analyse nataon'ny RCR taritinao andre mato folo national Lazare Verson any amin'ny taona firiano anina reo no hitondra nyty firenena malalatsika ity analyse fantanina analyse mialatsiny aloha ianao tena zay analyse matso izy ianao hoe analyse ny RCR toy zao zay anao teo tsy maminany fa tsy faminanina sady tsy mahay maminany raha ny analyse-nay de zao raha ohatra ka miziriziry a reo mpitona fanjakana sy mpana politika efa tsy anova rafitra hiditra anaty ady atrano hipetraka ho tantara nozao tontolo zao i Madagasikara safidy le izy ny antony a rava daholo ny rafitra rehetra feno kolikoly tsy misy olombelona itsony a mijoro amin'ny marina ary tsy afaka miaina itsony ianao raha va mijoro amin'ny marina noho izany tsy maintsy mitady hevitra ianao anaovana corruption mitady hevitra ianao ametsy fihetsena ny namanao mitady hevitra ianao anliana ny namanao a tahaka ny parazita tsika na valala miady ao anaty abina noho izany ifanipaketitsika ka ny idiratsika ao anaty ady an-trano angamba ny marimarina kokoa no akaiky rehefa mandeha ny ady an-trano a de misafidy indray vaoka malagasy ao aorianany ady an-trano na hitodika any amin'ny RCR izy
na mbola iverina indray am'le rafitra teo aloha fa izahay nefa niomana ametraka rafitra hita tanana Madagasikara raha mitodika maka ty amin'ny RCR izy de atoato zany RCR no tafakatra ao amin'ny fitondrana raha tsy mitodika makany amin'ny RCR izy fa mbola manimanina tokoly ny Egypte ka iverina amin'ny rafitra ihany de miandratra ny RCR fa zay tompoko tsy mieritreritra na maniry ho filoham-pirenena fa mandrendraikitra fotsiny zay ampatsivina tsara zay tsy manam-pandriny filoham-pirenena lazava na de atosokirena manao le tsy organisateur raha nanana fandrina tamin'io de efa nanaiky niditra ao ministre nanaiky niditra prime ministre efa natao an'izany efa nanaiky nahazo poste fa tsy zay le zava-dehibe amin'le fanaovana politika fa mba hoe mba mijoro voavolombelon'ny tanora zay manao politika any orina any azo atao re tompoko mijoro amin'ny marina eto Madagasikara fa tsy de mikipy mandroana famarinana ny gasy de hoe rehefa misy hanina hoanina tsaka ny biby sanatry ny vava de ndaotsika hiditra ao anatin'izay hoe rehefa misy hanina hoanina de mety fa azo atao tsara mijoro amin'ny marina profony zany misy be dehibe membre ny RCR ary ny be indrindra am'izany aza de ny avy any ivelany le diaspora malagasy ny RCR atsika miteny zao mandidy mandeha ny fotoana tsara raha virina aloha lay fandaram-potoana nareo raha pitso izy io raha pitso amin'ny 6 vora maraina ao amin'ny akany afaka eo ampiaviana de amin'ny 6 vora maraina ho an'izay vonina anatrika fiofanana raha mieritreritra ianao nitondra firenena de omena fiofanana ianao araka ny teknika ny RCR hoe ohatra zao zany mitondra firenena zany fa tsy manabe ekibony atao am'izany miaro ny tombontsoan'ny be sy ny maro ny atao am'izany zay le amin'ny sabotsy indray ao amin'ny akany afaka conférence débat ndray io tonga ianao anakina ny RCR ndray ohatra nametraka fanontaniana de tongava fa voniny izay zay koa mianatra aminao koa zay ohatra ka misy osikevitra anatsarana n'lay hevitra ino tena ty fiarahamonina malagasy no veryntsika atsangana ndao averiny tsangana ny fiarahamonina malagasy araky ny tantarainy rahoka ao anatin'ny tihira ty sady anaovana veloa mandram-piona misorana be dehibe ny radio azy nandray tamin'ny takarivo mirasoanao Andriamatoa Lazara Zaferson zay voalohan'ny RCR nanaiko vahiny ny fandarana tamin'izao mitondra ny tsara ho fantatra moa tamin'ity fandarana manokana ity sorany herilala teo amin'ny lafin'ny teknika tirany rahoka mitondra loateny tontolo ny gasikara ty ary no tsika mametraka veloma toko lasy toko vavy